dia fahalemeravantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandaharana izao a miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Raisitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko faharoa, Efesianina toko faharoa andininy fahavalo, Efesianina toko faharoa andininy fahavalo. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa, fandrao isy irehare, fa asa ny isika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy. Saorana ny tompony hanomezany fotoana indray androany ahafahantsika eo atongany miaino azy mianatra ny teniny, ary ny rariana dia ny fanamasina no hikasika ny fontsika tsirairay avy, hanokatra ny masom-panahintsika mba ho resy lahatra ny amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra tsika, ary mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino ka mitaka ny tena, fa voalazany tenin'Andriamanitra hoe tsy izay rehetra manao tompotompoka no hiditra amin'ny fanjakany, fa izay manao ny sitrapony izay any an-danitra. Dia fotoana anankiray izao ahafahantsika indray mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary hanaovantsika an'izay sitrapony izay. Voalaza teo ny amin'ny hoe fahasoavana no namonjenantsika amin'ny finoana. Faharoa zao amin'ity toriteny ity ny miresaka ny hoe fahasoavana. Tany aloha tanysika dia ny resaka toriteny anankiray dia efa niresaka ny amin'ny hoe lalàna sy fahasoavana. Dia androany mbola tohizantsika ihany koa zay hoe fahasoavana mbola toriana amintsika ihany. Zava-dehibe ny fahalalana io fahasoavana io, fa famarinana tena manafaka atsika tsirairay avy zany, manafaka anao izay manaraka nyity teny ity amin'ity androity raha inonao, fa maro ny olona no maizina, maro ny olona no diso hevitra, maro ny olona no nandray fampianarana mivoana tsy araka ny fototra ato amin'ny Baiboly, ka tsy miaina ao anatin'ny fahafahana, tsy miaina ao anatin'ny fahalalana, ary tsy miaina malalaka ny famonjena izay nomen'Andriamanitra atao amin'i Jesosy Tompo, noho ny tsy fahalalana ny amin'ity hoe fahasoavana ity. Dia androany mbola manery indray ny fanamasina izarana amintsika ny amin'ny hoe fahasoavana. Fahasoavana ny namonjena anareo izy amin'ny finoana, fanomezana avy amin'Andriamanitra zany. Isika tsirairay avy voalaza ao amin'ny Romanina hoe samy efa nanota izy rehetra ary tsisy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy misy marina eo anatrehan'Andriamanitra satria efa nandova ota, efa nandova ota ka na inona atao, tsy ny atao ny jeren'Andriamanitra fa ny toetra. Zany hoe tsy le action jeren'Andriamanitra voalohany fa ny être mihitsy. Zany hoe iza moa aho, zay miteny iza moa aho eo anatrehan'Andriamanitra, ary inona no tokony ho ataoko, na hoe inona ny fepetra mba ahafahako mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Satria aoka tsy ho adintsika fa zao fandaharana zao miomana iaona amin'Andriamanitra ao dia entina anairana antsika hoe mandalo zao tontolo zao sy ny filany, mandalo zao fiainana zao 70 taona na 80 taona raha tahiny mateza no eto an-tany, fa aorinan'ny eto an-tany dia na ny olona sambatra miadana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Tompo, na any amin'ny fijaliana sy fahoriana mandrakizay lavitra an'Andriamanitra. Dia ny fotoana eto an-tany napetraky ny Tompo hiavanantsika aminy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo mba hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no sitrapon'Andriamanitra ny amin'izay? Tsy misy marina na dia iray akory azy, samy efa nanota, tsisy manana voninahitr'Andriamanitra. Ka na inona asa ho ataoko, na inona hetsika ataoko, tsy le hetsika ataoko mihitsy ny jeren'Andriamanitra fa ilay naturako, ilay izaho mihitsy aloha. Raha mbola mpanota ny fiantsoana, raha mbola tsy ao anatin'ny fahamarinana ny misy dia na inona asa ataoko ety ivelany dia tsy hampiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra velively izany, tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra velively zany. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra ny teny araka ny lazaiko tamin'ny voalohany teo amin'ny Matio 7:1-20 hoe tsy izay manao amiko tompokotompoko no hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Dia maro no avo izy amin'izany fotoana izany rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa tonga eo amin'i Jesosy Kristy dia hiteny hoe zay efa naminany tamin'ny anaranao, zay efa namoaka demoni tamin'ny anaranao, zay efa nanao fagagana tamin'ny anaranao. Fa nilaza Jesosy Tompo tao anatin'ny filazantsara rehefa izy niteny an'io hoe amin'izany fotoana izany dia hiteny aminareo tsy fantatro akory ianareo, miala amiko ianareo mpanao meloka. Zany hoe tsy hitantsika amin'izany hoe tsy ilay asa no amonjenantsika, tsy ilay asa mihitsy no amonjenantsika, tsy ny zavatra ataontsika no amonjenantsika, satria isika amin'ny maha isika antsika mihitsy dia nandova ota ary ny anarantsika dia mpanota. Zany hoe tsy ny asa aloha no avonjy antsika, fa ilay maha isika antsika no mila ovaina.
mila ovaina ary manovana io dia tsy iza fa Andriamanitra irery ihany. Salamo faha 1:20 dia milaza hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena. Manontany ny mpanao salamo hoe avy aiza ny famonjena, iza ny mpamonjy ahy? Dia mamaly ihany izy amin'ny salamo faha 1:20 hoe ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Zany hoe ho anahy le nandovaota, ho anahy le mpanota, ho anahy le tafasaraka amin'Andriamanitra, ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra ihany. Ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra ihany, fa tsy ny famonjena tsy hoe avy amin'ny tenako. Ny famonjena tsy hoe avy amina antoko-pivavahana. Ny famonjena tsy avy amina mpanompon'Andriamanitra. Ny famonjena tsy avy amin'ny asa izay ataoko hoe mandoa rakitra, mandeha amin'ny trano fivavahana isan-kalahady na isan-kasabotsy, na hoe mandeha mandoa adidy, mandoa fahafolo-karena, manao asa maro isan-karazany. Tsy zay ny famonjena. Fa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra raha mihevitrintsika fa avy amintsika ny famonjena, sy hoe avy amin'ny asa fanompoana ataontsika sy ny avy amin'ny hoe etsika ataontsika no azoantsika ny famonjena ary hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahatonga antsika olo-marina velively ny fandehanana any am-piangonana tsy tapaka isan'alahady na isan-kasabotsy na isaka ny fotoana hafa. Tsy mahatonga antsika olo-marina velively ka hoe anova ny mahisika antsika ny fandoavana fahafolo-karena na ny fandoavana rakitra na fandoavana adidy. Tsy mahatonga antsika olona marina sy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra ka afaka hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ny fanaovana asa. Tsy zay ny mahavonjy antsika, fa hoy ny voasoratra hoe ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Izy ihany no mamonjy rehefa very isika. Ary zay ny voalaza teto hoe fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izany hoe ny famonjena antsika tsirairay avy izay mpanota lavitra an'Andriamanitra noho ny fahotana dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavana ny namonjena. Eto dia tiana faritana azavaina ny hoe fahasoavana. Inona ny hoe dikan'ny fahasoavana? Ny fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana tsy mendrika ho an'ilay anomezana azy. Zany hoe ny fahasoavana dia amin'ny teny frantsay hoe zavatra tsy meriteko. Zany hoe immérité, tsy mendrika ho ahy, tsy mendrika ho ahy fa nomena ahy. Ohatra, voaheloka ahako 10 taona an-tranomaizina, arary ny nanamelohana ahy satria nisy tsy marina nataoko, nisy tsy fahamarinana, tsy araka ny lalàna ny zavatra nataoko ka nanamelohana ahy voasazy an-tranomaizina 10 taona. Fa noho ny tonga le fahasoavana, marina tokoa fa diso meloka tsy mendrika ary mendrika ho ahy mihitsy le sazy an-tranomaizina 10 taona. Fa noho ny tonga le fahasoavana dia iny fahasoavana iny no nanalanahako nanafona n'ilay fitsarana, nanafona n'ilay fanamelohana 10 taona an-tranomaizina. Inona nataoko natonga ahako azo an'izay famonjena zay? Tsy misy ninona nataoko, satria efa ratsy mihitsy ary mendrika ho azy fanamelohana 10 taona an-tranomaizina zay. Fa lay tao amin'ilay manam-pahefana, tao amin'ilay tompon'andraikitra voalohany ary tompon'ny teny farany no nanisy ny fahasoavana hoe avoay fotsiny izy, fa avelako ny fahotany, avelako ny faharatsiana, ary na tokony ho velohana 10 taona izy, alao hoe sorona aminy zany, lo izy hivoaka dia andeha malalaka. Tsy noho ny avy aminy zany fa noho izay manam-pahefana manafaka azy amin'izay. Sahala amin'izay koa ny amintsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy ny asa ataontsika velively no mahavoavonjy antsika, fa raha isika fahafatesana ny mendrika antsika, raha isika dia eloka bevavana nataontsika tafasaraka tamin'Andriamanitra ary nandova ota isika, raha isika dia fijaliana mandrakizay ny mendrika antsika. Fa noho lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, hitantsika mihitsy ny voasoratra tao hoe Andriamanitra manan-kare-pahasoavana. Raha miakatra kely tsika amin'ny Efesianina 2:4 dia hozy izy hoe fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fonombola maty ny fahatsoana azy itsika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena antsika. Izany hoe zay ny mila raisitsika tsirairay avy. Tena hoe anokatra ny masonao ny fanamasina androany, anafaka ny gadra aminao, anafaka ny fahajambanao aminao, fa ny famonjena asy ianao dia noho ny finoanao ny fanavotana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy niandry antsika ho tsara Jesosy,
tsy niandry antsika homendrika Jesosy fa tao anatin'ny fahafatesantsika ara-panahy, tao anatin'ny fahalotoantsika, tao anatin'ny tsy fahadiovantsika, tao anatin'ny fahavalo antsika mihitsy no nidin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga nofo. Andriamanitra tonga nofo, izy ihany no namita ny famonjena ary izy no nitondra ny fahotana, nitondra ny fahalotona, nitondra ny fanameloana teo amin'ny hazo fijaliana, maty, nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana, ho famonjenantsika. Zany hoe ny famonjenantsika dia avy amin'Andriamanitra ihany ary fahasoavana no namonjenantsika, tsy avy amintsika zany, tsy avy amintsika zany fa fanomezana. Zay izy hoe fanomezana maimaim-poana, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Tsy ny fifadikoanina isaky ny herinandro, ohatra hoe apetrako raikitra tsara mihitsy hoe isan-kalarobia amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 2 atoandro mifady anina, dia raha tsy nifady anina tamin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 2 atoandro dia mahatsiaro hoe meloka eo anatrehan'Andriamanitra, mpanota eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy voavonjy. Zany hoe raha izay zany dia mifototra amin'ilay fifadikanina ny famonjena, fa avetavetana eo mason'Andriamanitra zany. Manao tsinitsinona ny nandatsahan'i Jesosy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, nahafatesany, nandevena azy zany, satria tsy izany no ahavoavonjy ahy. Raha misy fotoana tsy mandeha any amin'ny toeram-pivavahana, na alahady io na sabotsy na fotoana hafa, dia miteny avy eo hoe tena meloka ary tsy miditra fanjakan'Andriamanitra satria tsy nankany ny toeram-pivavahana. Na koa tsy zany miteny hoe meloka fa olona ndray, pastera ohatra na ny mpaminany na ny mpiandraikitra miteny aho hoe very any amin'ny elo ianao fa tsy tonga ny vavaka ianao ny alahady, tsy tonga ny vavaka ianao ny asabotsy na ny fotoana samihafa, fa tsy ny fahatongavako mivavaka any no mahatonga aho voavonjy. Azava tsara amintsika izay, tsy ny asa no mahavoavonjy aho. Zay mihitsy le voalaza teo hoe tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare, fa vetavetana eo mason'Andriamanitra ihany koa zany. Indraindray tsika matsy faly ao am-po, faly ao anaty ary milamina ansaintsika rehefa hoe vavaka tsy tapaka zay isan-kalahady tany amin'ny toeram-pivavahana, ny fahadianana tsy tapaka indray mandeha isan-kerinandro, dia manampy an'izay koa hoe tsy adiniko mihitsy ny rakitra vola madio foana ny entiko eo anatrehan'Andriamanitra, tsy adiniko ny fahafolo-karena alefako foana rehefa tonga ny vola ty amiko, dia hoy aho atao anatiko ato hoe faly aho zany atao anatiko ato hoe azoko ny fanjakan'Andriamanitra satria navita an'ireo rehetrarehetra ireo aho. Fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany, tsy zany no hidirako ny fanjakan'Andriamanitra. Misy matsy amin'izao fotoana rivotra mitsoka amin'ny fitoriana hoe tsy voavonjy aho satria tsy nanao an'izao asa fanompoana rehetra zao, tsy zay no mahavoavonjy aho, fa voavonjy aho satria tompo ty aho ary noho ny fahasoavana namonjena ary tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Misy atoko-pivavahana dia mametraka mihitsy hoe arakaraky ny asa zay ataoko, arakaraky ny vola zay voalohako, arakaraky ny fanompoana zay nataoko no azoko ny fanjakan'Andriamanitra. Diso tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, tsy ny asa ataoko no mahatonga hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ny mahampandray ny fanasan'ny tompo aho, manana ny karatry ny mampandray na hoe karatry ny mampikambana amina fiangonana iray no mahatonga hoe voavonjy ary miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny mahadiakona na mahapastera na manana andraikitra ara-pivavahana no ataoko hoe antony atonga aho voavonjy. Tsy zany rehetrarehetra zany, fa noho i Jesosy Kristy na maty teo amin'ny hazo fijaliana tonga amonjy aho. Ary voasoratra mihitsy eto amin'ity Efesianina 4 ity hoe tsy avy aminareo mihitsy zany, tsy avy amin'ny asa zany fandrao isy irehare fa Andriamanitra no namonjy. Tsy zao aho no milaza amin'ity toriteny ity hoe tsy voavonjy sika noho ny asa fa noho ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Tompo. Tsy miasa sika mba ho voavonjy, fa voavonjy sika dia miasa. Zany hoe mila miala mihitsy zay kirana, miala mihitsy zay tsy fahalalana zay, fa lasa misy fanameloana ataon'ny tena ihany ho an'ny tena rehefa tsy navita asa anankiray, rehefa tsy nanao zavatra anankiray, na koa tsy famelohan'ny tena ihany fa famelohan'olo-kafa ho anahy hoe tsy hita mihitsy ianao vavaka, tsy hita mihitsy ianao aty amin'ny fotoana ity, tsy hita mihitsy ianao fandoavana didy amanandraikitra rehetra, tsy miditra fanjakan'Andriamanitra ianao satria tsy mandohany zany. Fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany, tsy zany no mahavoavonjy, tsy zany ny antoko ny famonjena, fa ny famonjena dia maimaim-poana fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy, tsisy ninona atao, zay ny fahasoavana, tsy mendrika fa nomena fotsiny. Ary rehefa avy eo ny fahasoavana avy eo vao mitarika anao sitrapon'Andriamanitra. Misy iray mantsy dia miteny hoe fahasoavana namonjena,
rehefa fahasoavana zany am'izay ndao zany fa ninino natao de vavontsy foana e fogasigara aiza fahasoavana io fa miditra fanjakan'Andriamanitra mijangajanga fahasoavana fa za natsona ary nofidina aza mana meloka ny olom-boafidin'Andriamanitra fa tsy azo melohana ny olom-boafidin'Andriamanitra ary tsy azo itenenana ratsy ny olom-boafidin'Andriamanitra nefa ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny fitiavam-bola, ao anatin'ny fijejojejona, ao anatin'ny filany nofo maro isan-karazany de voalaza hoe fahasoavana ny namonjena malalaka isika afaka ataotsika ny zavatra tandremo tsy fahasoavana zany tsy fahasoavana zany ny fahasoavana de voalaza ao amin'ny Titosy 2:9 hoe Titosy 2:9 hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Mazava tsara mihitsy hoe miseho ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona ny fahasoavan'Andriamanitra? Famonjena ho an'ny olona rehetra. Tsy ny dimma ny famonjena ho an'ny olona rehetra, tsy ny fahafolo-karena ny famonjena ho an'ny olona rehetra ka hoe isokatra ny fanjakan'Andriamanitra satria mandoa fahafolo-karena, tsy ny fahafolo-karena no manokatra ny varavaran'Andriamanitra ary tsy ao amin'ny zanak'Andriamanitra, tsy ao amin'ny fiangonana ny fahafolo-karena. Zay mandoa ny fahafolo-karena de mbola ambanin'ny lalàna ihany ary zay ao ambanin'ny lalàna de mbola ambanin'ny ozina ary ao ambanin'ny ozina de ambanin'ny fahotana. Voalaza mihitsy amin'ny Romanina 9:9 fa Romanina 9:9 milaza hoe ary nareo ozy izy de tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana ary satria tsy ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana de tsy manan-kery aminareo tsony ny ota. Zay misy ny voalaza Romanina 9:9 hitantsika ao zay hoe ary ny ota tsy hanan-kery aminareo fa tsy ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. 4:7 zay Romanina 9:9 zany hoe raha mbola ny hetsika ataoko ny lalàna no arahako na inona mody fietsika ty ivelany mbola andevon'ny fahotana foana tenin'Andriamanitra io. Raha misy olona mbola hoe resaka miasa amin'ny lalàna hoe fadiana mandoa fahafolo-karena mamonjy fotoana sy ny sisa ary zay heverino ho lalàna tsy maintsy ataony azon'ny famonjena any ambadika any iny tsy maintsy mbola misy fahotana mangeja azy satria ny voalaza amin'ny Romanina 9:7 da hoe ny ambanin'ny lalàna de mbola enjehan'ny fahotana ary mbola manan-kery amin'ny ota fa ny atonga antsika tsy hanan-kery amintsika tsony ny ota de isika ao ambanin'ny fahasoavana ary tena fahafahanao antsika io hoe Titosy 2:2 hoe ny fahasoavana no loharanom-pamonjena. Ny famonjena de ny fanafahana, ny famonjena de ny sécurité, sûreté no Andriamanitra nidina. Zany hoe ny famonjena tsy moitsika miazakazaka miakatra anakatra an'Andriamanitra tsy zay ny famonjena fa tsy hovavonjy mihitsy isika raha izay fa ny famonjena de Andriamanitra nidina namonjy atsika fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny rehetra. Inona no ataon'le fahasoavana? Mampianatra atsika andany itoepana tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao ary ny ovelona amin'ny olona sy ny marina ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny zao. De zavatra lehibe de hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika de Jesosy Kristy. Zay le fahasoavana. Ny fahasoavana mahatonga mandresy fahotana. Ny fahasoavana mampianatra andany asan'ny maizina, andany filany nofo, andany filany zao tontolo zao, andany toe-panahy rehetra tsy araka an'Andriamanitra. Ny fahasoavana no mampianatra iaina amin'ny olony, iaina amin'ny fahamarinana ary ny fahasoavana no mahatonga anahy iaina amin'ny fanantenana miandry ny fiverenan'i Jesosy. Ny olona ao anatin'ny fahasoavana mandresy fahotana, mandresy ny nofo, mandresy zao tontolo zao, mandresy ny asan'ny maizina rehetra satria tsy ny avy amin'ny famonjena fa avy amin'ny Jesosy Kristy ny famonjena. Ary zay ny tena tia napetraka amintsika hoe angataon'ny fahasoavan'ny Tompo. Fa natonga Noa niditra ny fanjakan'Andriamanitra, niditra ny samby fiara de hoy hoe Andriamanitra i Noa nahita fity teo amin'ny mason'Andriamanitra zany hoe nanana fahasoavana grâce ozy ny voalaza. De ho amintsika tsirairay avokoa zany hoe irsaoro ny fahasoavan'Andriamanitra, ngatao ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao fa hoy tenin'Andriamanitra mahasain'i Paoly hoe apoanao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahana amin'ny fahalemena zany hoe ninona zavatra amitranga eo le fahasoavan'Andriamanitra ambony iny no mahatonga voavonjy iny no miazo anahatra amin'ny farany ary iny koa no ahafahako miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay fotoana zay tsy ho any mihitsy ny dera sy ny voninahitra fa ho an'i Jesosy Kristy irery ihany ho azy ihany ny voninahitra. Amen.